Marirarira, izao mitantara ianareo mihaino. Ilay zazavavy miavonavona. Tao amin'ity tanàna kely iray hono dia nisy tovovavy izay tena tsara tarehy tokoa ka nokasain'ireo mpanankarena rehetra tao an-tanàna ilay navady. Nolaviny avokoa nefa ireo fangatahana rehetra no ity ambony. Indray andro ary dia nisy zazalahy mahatra iray izay tatsaha monina lavitra ny tanàna misy azy. Nahareny lazan'ity tovovavy ity ka lasa nijery ireo mpanankarena tao an-tanàna izy ary nilaza tamin'izy ireo hoe: ambarako aminareo fa ho lasa vadiko io tovovavy io fa tsy ho lasa nareo. Gaga izy ireo raha nahare izany ary namaly hoe: raha tanteraka izany lasainao izany dia omenay vola 500 ariary ianao. Eny ary hoy ity tantsaha, ary lasa indray izy nijery ity rangam-panankarena be tao an-tanànany izay monina eo akaikiny ary nilaza taminy hoe: mikasa ny hanofa ny tanànanao ao tompoko raha sitrakao, farak'izay aingana indrindra. Notantarain'ity tantsaha ny antony hanofan'ity tanàna ary dia nanaiky ity tompony. Ahitana tranom-bary 7 karazany hono ity tanànan'ilay mpanankarena. Misy ny rojo mena, ny vary fohy sy ny karazany hafa koa. Manana mpanampy maro koa izay miasa ao aminy ity rangam-panankarena. Indray andro dia nanjaika be ity tovolahy tantsaha andeha hitsidika andra-zazavavy. Noho ny tonga tao an-tanàna izy dia namonjy ny tranon'ity zazavavy ary niditra tao. Noho ny tonga ny hariva dia nisy mpanampy iray izay niaraka tamin'ity tantsaha nilaza taminy hoe: tsy manako anina tompoko, sao dia mba afaka manome vola ianao hividianako sakafo. Nahakariary 5 moa ity tantsaha ary dia natsipiny teo amin'ilay efitra misy ireo mpanampy. Ity hoy izy: talanjony ity tovovavy tompotrano raha nahita azy nanome ariary 5 toy ny manome vady vintivety amin'ireo mpanampy izay mangataka vola hividianana sakafo. Samy miteny ity zazavavy hono ireo mpanampy rehetra hoe: tena mahavariny ity vahiny ity. Rehefa misy mpanampy mangataka vola azy hividianana sakafo dia tonga dia ariary 5 no omeny. Ny ampitsony dia natsoin'ity zazalahy ireo mpanampy vavin'ity zazavavy ary nolazainy hoe: raha manambady ahy ity ramatoa kelinareo ity dia omeko 500 ariary ianareo. Nododosiny reto mpanampy ary ity tovovavy hanambady zazalahy izay lasa ho loharano-karena ho an'izy rehetra. Fananontan'ireo mpanampy hono ity zazavavy hoe: fantatrareo ve tena manankarena tokoa izy io? Tena manankarena be tokoa io tovolahy io, hoy ireto mpanampy. Manam-bola be izy no manana tanimbary sy tanàna ary mpanampy maro be. Rehefa nahazo antoka ny mombamomba n'ity tovolahy avy amin'ireo mpanampy ary ity tovovavy dia tena faly dia faly tokoa. Nanaiky ny andeha hijery andra-zazalahy tany an-tranony izy tao amin'ilay tanàna izay nofainy. Talanjona tokoa ity zazavavy sy ireo mpanampiny raha nahita ireo tanimboly sy tanimbariny, ary efa voahomana mialoha avokoa izay zavatra tiany rehetra no sady napetraka teo ampelantanany. Nanontany tovolahy ireto mpanampy rehefa tonga ny fotoana hitotoana vary hoe: varinona no totoana tompoko ary tranombary aiza no hakana ny vary? Izay tsara indrindra no alay hoy ity tovolahy. Vao maika gaga dia gaga tokoa ny ity tovovavy. Rehefa afaka herinandro ary dia anteny taminy ity tovolahy hoe: raha zazavavy eo, izao dia mikasa ny hakavady ianao, ahoana ary ny eritreritrao? Raha manaiky ianao dia andeha hijery ny ray aman-dreninao isika ary angataka anao ho vady ao, anaty trano vody ao ary ho lasa mpivady isika. Nanaiky ity tovovavy ary lasa niara-nandeha tany amin'ny ray aman-drenin'ity tovovavy izy ireo. Nankasitraka tanteraka ny fanambadian'izy roa ireto ray aman-dreniny izay heveriny fa hahasambatra ny zanany. Natolotra ho an'ireo ray aman-dreny ary ny vody ary ny tanterahana araka ny fomba malagasy ny fanambadiana.
Lasa nitaky ny volana mpanantenain'ireo mpanan-karena tao an-tanàna azy ary tovolahy io. Fatateraka ny voalazany ary dia nanome 500 ariary azy ireto mpanan-karena. Niverina nijery ny vadiny izy avy eo ary nilaza taminy hoe: andao amin'izay isika ody, fa efa ela be no hijanonantsika teto amin'ny ray aman-dreninao, ary dia lasa izy ireo. Tetsy ankilany koa dia efa niverina tao an-trano ny tirangam-panan-karena izay nanofan'ilay tovolahy ilay tanàna nandraisany an'ity zazavavy. Teny an-dalana dia notantarain'ity tovolahy ny vadiny ny fitaka izay nampiasainy azahoana azy ho vady. Hoy izy taminy hoe: tsy tranontsika ilay trano nipetrahanao iny, fa aiza ny tranontsika hoy ka zazavavy sady gaga izy. Ho hitanao eo ihany rehefa tonga isika, hoy ity zazalahy. Nitombo ny agagan'ity zazavavy raha nahita ity trano bongo vita tamin'ny bainga izy, izay sady tsy misy tsy hipetrahana no tsy misy fitaovana hikarakarana sakafo. Tonga alina izy ireo ary hoy ity rangahy mantsy ny vadiny hoe: mandehana matsaka rano sy maka kitay andrahoantsika sakafo. Diso fanantenana tokoa ity zazavavy, fa indrisa nefa fa efa nanambady izy. Nitarainy izy sady nitomany, nirotsaka tamin'ny tavany ny ranomasina ary nanontany ny vadiny izy hoe: nahoana ianao no namitaka toy izao? Tena malahelo tokoa aho. Ny talao ity tantsaha izy hanafoana amin'ny fanambadiana, fa tsy nanaiky ity rangahy. Lasa nakany amin'ny ray aman-dreniny ity zazavavy ary nitantara azy ireo ny fitaka izay nahazo azy. Nalahelo mafy tokoa ny reniny raha nahare izany ary nangataka ity tovolahy ireo ray aman-drenitra zazavavy raha anaiky hisaraka izy. Mbola nandahatra any anefa ity tovolahy. Farany dia nanaiky ny hisaraka ihany raha zazalahy, raha toa ka omena vola be sy zavatra maro hafa koa. Nanaiky ny fifanarahana ny ray aman-dren'ity zazavavy ary lasa nanan-karena be hono ity tantsaha. Voafitaka ity zazalahy tsy valahara hono ilay zazavavy izay niavonavona be tamin'ireo mpanan-karena taloha. Izany hono mahatonga ny taon'ny lasa hoe niavona mahalany tsara. Angano angano ary rarira, tsy izao mpandainga fa